Mananga panajana ny foloan'ny fokotany ary isoltena ny fokotany Antsasoa andray fitenenana ity anoloana ity amizao lanonana tontosaitsika ho fitokanana ny fiangonana eto Antsasoa eto amin'ny tanàna izay tantaninao ray aman-dren'ny chef fokotany iteka isika ary mandrapatonga an'izao ray aman-dreny zao ety anoloana ety tompoko lahy sy tompoko vavy pastera zay filohan'ny fiangonana apokalipsia maneran-tany sy ireo délégationna miaraka aminy. Ato ihany koa ianareo mpitandro filaminana zay eo anivon'ny gendarmerie Mersetosika, Andriamatoa bentanàna ao anivon'ny commune Morarano. Ao ihany koa ny namana mpiara-masa eo anivon'ny Fokotany. Ao ianareo ray aman-dreny fotsy vola amin'ny tany. Isika rehetra izay tsy voatonona anarana noho ny alehibe ny voninahitsika rehetra, tompoko lahy sy tompoko vavy. Ny voaloham-pitenenako dia isaorantsika Andriamanitra satria na inona fikasana na inona fandriana zava-poana raha tsy nomen'Andriamanitra fahasalamantsika. Ho azy rery ihany ny dera ny Lazara ny voninahitra. Ho antsika rehetra voromanolona kosa ny fiadanana sy ny famindram-pony. Manarakarak' izany dia koa satria ny tenako tsy araitana antsika mianakavy fa mifoko kosa lava mahenika ny salam-batan'olona tsy havako taka ny kezana sy ritako taka ny volo ny fiarabana atolotra antsika tsirairay avy fa ataoko taka ny fiaraba ny posako masandravan'ny tsy nanana ny avo ny tratrariny mialoha dia misaotra indrindra tompoko. Manarakarak' izany dia tsy ho lava resaka satria fotoana lasa dia lasa. Voaloham-pitenenako dia misaotranao Andriamatoa pastera zay filohan'ny fiangonana apokalipsia maneran-tany zay tonga eto amin'ity fokotanina Antsasoa ity na eto amin'ny tanàna Antsasoa no marimarina kokoa. Misaotranao zay satria zava-dehibe zao fahatongavanao zao ary nandrandray ny be sy maro zao fahatongavanao eto zao ho avy eto amin'ny tanàna Antsasoa tokoa ve zany pastera maheolona izany. Maro tokoa raha ny adehitra hoe tsy ho avy eo izy ranga fa solotena no avy eo Soran'Andriamanitra fa tonga eto amin'ity tanàna Antsasoa ity ianao amin'izao vaninandro itenenina izao. Makasitraka ny fahatongavanao eto satria tsy natao ambany zavatra zany fiangonana apokalipsia zay efa niteneninao hoe nanana maramila na iny ady tokoa na vitan'izao fiangonana manga azy fotsy zao araka ny teny zay nilazainao tao dia misaotra indrindra pastera engane ny fotoana laninao taty. Andriamanitra manakare-pahasoavana hanonitra avy zato eny ary tsy manam-pahataperana ny fotoana laninao taty hoeto amin'ireo vady aman-janaka ireo izany fisaorana izany. Tanàna Antsasoa sy ny fokotanina Antsasoa mahitsy no miara misaotranao satria tenin'Andriamanitra no entinao teto fa raha atao hoe pisikity angamba dia nilavina evatra any teo anivon'ny fokotany fa fivavahana dia makasitraka izay tompoko. Manarakarak' izany moa dia araka ny lazainareo teo hoe ny fiangonana apokalipsia dia manaja lalàna ary tsy misy olona eo ambony lalàna tokoa fa eo ambany lalàna ka noho izany dia tsy ho lava resaka aho fa fohifohy ihany na dia lava aza ny tenako dia ambara fa nahazahoana lalana tokoa zao fangatahan-dalana fitokanana fiangonana apokalipsia zao dia makasitraka ny fanomezanareo voninahitra ny fokotany makasitraka ny fanomezanareo voninahitra ny tany mamonina indrindrandrindra avy anivon'ny commune dia makasitraka indrindra pastera sy anareo délégationna miaraka aminao dia misaotra indrindra tompoko lahy makatelona tompoko vavy misaotra indrindra tompoko. Soasoa ny Antsasoa ifanao fahafantanana mba mitodika kely any arina angenareo hoe jereo ny vahoaka ny Antsasoa miara mivavaka amintsika eto ifanao fahafantanantsika. Soe ato amin'ny sisiny ato ihany koa soe mahafinaritra eny ary manaraka izany ny rafitra manaraka ny fokotany moa dia misy ny commune dia tsy nanao antso any anefitra ihany koa ny fiangonana apokalipsia régional na Rivonimamy paroasy ny Mersetosika fiangonana Antsasoa fa dia namaly ny antso sy ny fanasana ny eo anivon'ny ben tanàna sy ny tanàna ny commune Morarano
dia tonga eto nisy olo-tenany be ny tanàna lefitra noho izany dia asaina mpitiavana ampanajany ianao ray aman-dreny andray fitenenana ihany koa hitondra ny tenin'ny be ny tanàna sy ny mpiara-miasa rehetra atao anatin'ny faritry Morarano. Tompoko lasy tompoko vavy Andriamatoa Pasteur Mayolla filoha maneran-tany ny fikambanana Apocalypse sy ianareo rehetra délégation miaraka aminy. Ianareo vahoakan'Andriamanitra rehetra ao amin'ny fikambanana Apocalypse sika vahoaka rehetra eto tanàna Antsahasoa sy ny havana rehetra izay nasaina avy any lavitra manotrina izao fotoana izao. Ary ny lehibe indrindra dia ireo mpiara-miasa amintsika mitandro ny filaminana, hitondrantsika ny filaminana sy ny fiadanana, tompoko lasy tompoko vavy. Tsy ho lava resaka fa atao kelikely ohatrana ihany ny fitenenako. Sambatra ny firenena manana ny Jehovah ho Andriamanina. Ary isika eto Antsahasoa dia anisan'ny tanàna tena sambatra satria fiangonana maro no mijoro eto ankehitriny. Ary mahagaga fa isaky manokana fiangonana dia zaho foana ny lasa fa ahoana mipetraka toerana izy dia zaho foana no mandeha manatrika fanokanana fiangonana. Misy zavatra tian'Andriamanitra ampitainao. Ary eto dia manentana antsika ny fiangonana izay naorintsika ny tokanana androany dia nefena olombanina ary ho fototra ampandrosoana ny tanànantsika ka isongadina manerana ny commune zany tanàna n'Antsahasoa zany fa manana vahoaka endry matahotra n'Andriamanitra izay mampisaotra an'Andriamanitra satria nisy ny fikambanana Apocalypse irina mba hiroborobo ary anefiny fo ny fanahin'ny olona mba hibanjina n'Andriamanitra. Ka eto amin'ity tany fiazakazahany ity dia olohany fa tsy ho rambony ny fiangonana Apocalypse. Dia mananteny izahay eo anivon'ny commune Morarano Antongona fa ny fiangonana izay najoro eto amin'ity toerana ity dia oloha rano miboboky any Vozatsoa ka nanana vahoaka endry, vahoaka matahotra n'Andriamanitra ary vahoaka ty firaisankina vonany ampandroso ny tanàna izay sitraky Jehovah Andriamanitra omena azy. Izay no teny foy ampitaina ho antsika mianakavy dia maleova malesana amintsika mandrak'arivany Andriamanitra ilay mizara ny soa antsika ary sika andray ny anjara manandrifitsika tsirairay avy. Ireo tompony andraikitra isa-tsokajiny isan'ambaratonga hatrany ambony ka hatraty amin'ny farany ambany dia fenon'Andriamanitra fahendrena mba hiadanantsika finaritra dia ho an'Andriamanitra irery mivoninahitra soavany amintsika. Averitsika le rasoa Soe soa soe soa ankasitrahana ihany koa ny ray aman-dreny eto tanàna satria dia tazana ivorilaninao. Misy solotena mpanjakana ihany koa eto ny mpitandro ny filamenana ary dia tonga mavesatra tokoa izy ireo kanefa moa noho ny fandaminana ao anatiny amin'ny mampitandro ny filamenana azy ireo ny andrareo dia tonga amin'ilay fomba fitenenana hoe asa fatsikabary. Noho izany tsy dia mba zatra amin'ny kabary loatra ry zareo fa ny asa ny azo ny betsaka ary dia vavolombelon'ny mpiasa ny bainga voavadika tonga ihany koa nanome voninahitra n'Andriamanitra izao fotoana izao ry zareo aloha hitehakintsika ho maro mpakasitrahana an'ireto ray aman-dreny mpitandro ny filaminana. Vavaka ary itsika ary satranao Andriamanitra ho vita soma tsara ny fitaom-pivavahana tamin'ity sabata maraina ity na dia teo aza ireo sakatsakana maro samihafa. Ankehitriny dia hitokana ireto antoko mpandihy eto amin'ny fiangonana Antsahasoa reto izay tanora zazalahy sy tanora zazavavy tokoa hidera sy ankalaza sy hanome voninahitra ny anaranao
miaraka amin'izao fanamiana fotsy manga tsara sady mahafinaritra izao ka dia hotahinao ny tanora reto na andro na alina hotahinao ny fianaran'izy ireo ka tsy ho rambony izy ireo ny ampianarana faholohany dia mba ho tafita amin'ny fianarana izay atao rehetra ary dia voninahitra ny anaranao ny fanompoana izay ataon'izy ireo ka amokatra be amin'ny asa fanompoana rehetra koa dia misaotra raha eo fa dia mitokana ireto antoko-pandia reto izay ho voninahitra ny anaranao izao fanamiana izao amin'izay ataony rehetrarehetra dia mitonam-bavaka koa ny fiangonana izay hotokanana koa sy ny tsiraray avy ny anaran'i Jesosy no angatana izany amen.